Mila manaraka an' Jesosy tsika. Jereo fa rehefa niteny tamin'ilay mpanan-karena Jesosy hoe afoizo izay zavatra anananao. Ilay toerany fonao, ilay toeran'ilay mahasarotra ny fontsika mihitsy no tenen'i Jesosy hoe afoizo aloha. Dia atolory amin'ny fonareo izy Jesosy. Dia rehefa nafoy ilay izy dia izay vao manaraka an' Jesosy. Raha manaraka an' Jesosy mbola tsy mafoy tsika dia ampaherezan'ny fanamasina mba hafoy. Dia izay vao manaraka an' Jesosy. Rehefa manaraka an' Jesosy tsika dia tonga mpianany. Ary rehefa mpianany tsika dia mianatra aminy izany. Fa tsy mianatra amina doktrina na fampianarana hafa. Fa izay nitenen'i Jesosy no arahantsika. Inona tenen'i Jesosy? Toy ny filazantsara. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Filazantsara Jesosy. Nanomboka hatrany amin'ny testamenta taloha dia fanambarana an' Jesosy daholo. Ary indrindra mila tiantsika fa Kristy ny lohantsika, fa tsy tsika ny lohantsika. Mila tiantsika miaraka amin'i Jesosy, vao tafaraka amin'i Jesosy tsika. Raha vao tsy mahalala tsara n'Andriamanitra tsika na ny zanak'Andriamanitra tsika dia very. Alao ialana ny tsy fahalalana na hoe ignorance. Ignorance anie mahalala ihany fa mini tsy malala. Ny ignorance koa mety hoe tena tsy malala mihitsy noho ny tsy fianarana. Fa andao ialantsika izany. Ny anankiray koa ilay fahamafisan'ny fontsika. Jesosy no teny atolory amin'ny fonareo. Raha vao mafy fontsika dia tsy afaka no raisin'i Jesosy ilay fo mafy. Satria zavatra efa novain'i Jesosy anie, sisa izaho hanome anareo fanahy vaovao sy fo nofo fa tsy fo mafy. Ny avinavina anisany manamafy fo. Fiheveran-tena ho zavatra anisany manamafy fo. Fa andao tsika ety ho volavolain'i Jesosy. Ny mpanao tanimanga tsy afaka ny hamolavola forme anankiray raha tsy malemilemy aloha ilay tanimanga volavolainy. Rehefa vita izay dia tsy maintsy mandalo afo indray izy aloha. Izany hoe misy sedra mafy be indray. Rano mandalo, afo mandalo, fotoana mandalo. Izay vao tafavoaka izy aloha ho mafy. Dia rehefa avy eo izy mbola fonosana indray ilay porcelaine iny. Mbola argile ihany iny. Fa ilay argile tena efa finina amin'izay. Dia militsika ohatran'izany. Manaiky ho volavolain'ny teny. Manaiky ho tefen'ny fanamasina. Manaiky ho tefen'ny teny. Izay manondraka ny eo amin'ny fiainantsika. Dia tonga tena hoe vazy tsara tarehintsika rehefa avy eo. Na sotro tsara tarehintsika rehefa avy eo. Na contenant anankiray tsara tarehintsika rehefa avy eo. Andao esorina ny avinavina. Andao anaikitsika ho esain'ny fanamasina ao anatintsika. Fanamasina anie tsy rentsika raha vao mbola tsika no miteny na mbola tsika no misainy. Fa ny fanamasina rehefa eo amin'ilay tapidalaka ilay iny ianao dia miteny izy. Raha vao maheno tsika dia amboariny teny. Fa raha vao tsy maheno tsika dia taraiky eo foana. Mety hoe tena mahay ianao, za. Fa zao, misy zavatra anankiray izay tsy hainao mihitsy. Fanamasina rery mahita an'iny. Rehefa mamboatra fiara zao ohatra, izay moa ny haiko izany dia mba teneniko. Dia misy olona, misy zavatra tsy haiko mihitsy, resaka boaty ohatra. Dia rehefa hanao an'io izany dia tsy maintsy olona, mitady olona ahay azy. Hoe mahalala ny kipitsipitsony. Satria izay no tena important hoe mahalala ny kipitsipitsony. Fanamasina nefa mahalala antsika ao amin'ny kipitsipitsony. Dia raha vao tsy manaiky tsika hoe ampino ny fanamasina dia tsy tafavoaka io. Na dia hainao ary ny mandrava an'io. Haiko ny mandrava an'ilay izy. Haiko ny prinsipiny. Fa misy kipitsipitsiny eo tsy haiko. Fa ilay mahay azy no mahalala hoe reto sy reto sy reto.
fa rehefa aveo amin'izay indray isika indray no pitsia amin'ny fanamasina hoe andana jereo ry fa misy tsy vita tsara. Ianao zany raha hoe mieritreritra fotsiny hoe mandovola ianao satria manam-bola dia any akodaoda any ianao dia very ihany satria misy zavatra tsy soin tsy ataon'le olona izay mieritreretina fa mahay azy fa ianao nametrahany fanamasina hijeriny fahavitan'le izy araky ny tokony ho izy rehefa tsy meny fanamasina ianao dia ianao ihany ny vo. Dia rehefa ny hain'ny fanamasina dia sitrika tao ambany tao tokoa bilao roso telo ny tsy voasery ny foire zany hoe le bilao mihidy hita maso fa tsy mitazona fa tena hoe hoentin'ny fanamasina ianao dia ry jereo atodiny mihitsy zany ny maso hoe ry. Dia ny anankiray indray le izy miatonao ambony ao tsy hita maso zany raha jerena fa ohatrany hoe atoron'ny fanamasina ngao ry dia ahodony ry iny fa mipotra vany le bilao anankiray tsisy satria nahoana izay le toetra ratsy te ho hita fotsiny ivelany hoe nahavita dia alainy le tetsy dia afindra ny atsy dia apparemment le izy oui tsy nisy bilao tetsy fa kay nisy banga tatsy na alainy tatsy tena afindra ny tatsy. Dia ohatr'izay le toetrantsika ratsy hoe mila raha hoentin'ny fanamasinantsika dia hita ny kipitsopitsony rehetrarehetra sitranon' Jesosy izay tsy mety eo amin'ny fiainantsika rehefa miain'ny fanamasinantsika. Efa manakaiky ny fotoana fa dia amarantsika ndaontsika hisaotran' Jesosy hoe saotra satria mampafantatra anazy foantsika mahalala tsara azy tsika ary mahalala tsara azy amin'ny maha-Andriamanitra azy mahazanak'Andriamanitra azy ary izy koa mahalala antsika satria izy olombelona nandalo amin'ny maha olombelona azy dia fantany daholo izay mety manahirana antsika efa netiny dia efa resiny izay mety zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika. Ndaontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika hivavaka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny teny izay ampitondrainao misaotra ny amin'ny fanambaranao misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay mampahitanay zavatra kipitsopitsony misaotra satria ampianarinao izay rehefa mahay mihaino anao dia taritinao tokoa ary manaraka anao fa raha vao tsy manaraka anao izay dia very. Misaotra Jesosy fa ny fahalalana tsara anao dia ahafantaranay ny mombanao sy ilay planina ary ny destin anay izay nomaninao anay. Misaotra betsaka satria mbola hanambara ny teninao ihany ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao manaraka Jesosy. Misaotra betsaka satria misy zavatra efa voahomanao sahady ihany tsy hoe vao zao izy vao hanomana an'ilay teny fa efa omaly fakomaly izy dia efa nomaninao ampanambaranao hatonga anay ho sitrany sy hatonga anay tsy hiasa saina fa hatonga anay hiantehitra tanteraka aminao. Mankasitraka Jesosy any amin'ny fotoana izay ahafahanay miombona aminao ny amin'ny fotoana izay ampianaranao mba ho iray tokoa izay aminao tahaka anao ilay iray ao amin'ny ray satria izay ataon'ny ray ihany no ataonao dia izay ataonao koa Jesosy no ataonay satria naomby ianao tamin'izany nandresy ianao tamin'izany nampandresy anay ianao dia mankasitraka ilay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndaontsika hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra tompoko. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy sitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy sambatra izay mbola mangetahitany teny fa izy no handray teny. Amen. Mamangy foana Andriamanitra raha mahatsikaritra ianao mamangy ianao mamangy anahy. Amen. Zao tsara ny témoignage ny pasteur teo hoe marina fa efa napetraka aman'olona nandoavam-bola zany ianao zany mitaka mba hisy résultat fa na dia zany ary dia asain'Andriamanitra foana ianao miankina aminy mba tsy hanome tsiny ny hafa ianao fa mandray ianao bitsika avy amin'ny fanamasina hoe misy tsy ampy an'izao misy an'izao izay no mahatonga antsika ampianarina ho ao amin'ny communion foana mba tena hiaraka amin'Andriamanitra ahiaino an'Andriamanitra angetaheta ny hiankina amin'Andriamanitra. Dia raha mareo marika ianao zavatra amin'ny andavanandrom-piainanao mihitsy ange ilay tiany Jesosy iarahana aminao hoe eo ny mandrakizay homanintsika hoy fa mifanomanana ny mandrakizay hita soritra amin'ny fiatrehanao ny andavanandrom-piainanao amin'ny atsipiriany iarahanao amin'i Jesosy. Taontsika hanofa fahatana dia mbola hankasitraka ny fontsika iray manontolo hisaotra azy satria ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra dia sitrapon'Andriamanitra.
zarato ny tananao a sakafo any tompo ny fonao a aza malaina ataovy misy firehetana ataovy misy fo misokatra mangetahitan'Andriamanitra indray amin'ity maraim-baovao ity dia feno fisaorana mipolotra avy any anatin'ny fonao any tsy noho ny amin'ny zavatra mety hoe mandresy lahatra sy mahafinaritra mitranga ihany a fa indrindrindrindra ny amin'ireo tranga sedra lalana zay tena tsy takatry ny sainao kanefa kosa ianao manantena hoe eo Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra betsaka fa ny kipitsiny momba ny fiainanay mety hiteraka fandravana sy loza dia ny fanahinao tompony miaraka aminay mitarika anay sy mampafantatra anay izay tokony atao ara-potoana mba tsy ho diso izay a amin'izay tianao atao eo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ny amin'izao maraim-baovao zao a vaovao anay indray ny famiraponao tsy misy ifandraisany amin'izay mety ho fahadisoana sy fahararahana na faharerahana mety niainanay tamin'ny alina sy tamin'ny herinandro ambony. Tonga soa eto amin'ny fanatrehanao izay satria nitarihan'ny fanahinao. Maro ny zavatra heverinay fa sarotra mandrapiditra eto amin'ny fitoeranao masin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa ianao no nitantana sy nitondra. Tsy mora ny miainga maraina kanefa rehefa eo ianao dia voataonanao sy voatarika ao reto zanakao reto. Ianao no manomana teny ho anay indray andro maraina ho fitohizan'ilay fampiasanao ny mpanomponao teo. Ho afatra hitondra famelombelomana any anaty a ampianatra anay hatrany ianao mba hahafahanay mifankazatra aminao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Tena kaikinao a tonga soa eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy hoe a mety tsy hitan'ny masonao izy hoe a fa ny fisiny hoe a dia misy lavitra noho ny fisinao avereno. Matoa misy ianao io hoe a dia nisy nanao ianao io hoe ary izy no hikarakaranao hoe. Asiteka mafitsara ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety ary a eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy a irositsika eny amin'ny hafatra nomeny tompo antsika ho amin'ny androany a sekoly pana sy tranana. Araka ny tenin'ny pasteur teo dia isika mifesaina fa Andriamanitra no manolo saina. Avereno, za mifeny saiko dia Andriamanitra no manolo saina. Ny fahafahanao mifeny sainao a dia ny vokatry ny fanahy anankiray atao hoe fahononam-po na fifehezan-tena, maîtrise de soi na self control ilainao zany. Ny zavatra saintsaininao a tsy zavatra tonga ho azy na tonga tampoka fa na zavatra nojerenao na zavatra hitanao na zavatra nohenonao. Ino tsara? Ny zavatra tonga ho an-tsainao dia na zavatra henonao resaka zany. Resaka. Misy fotoana resaka ratsy dia manimba ny sainao. Na zavatra hitanao mandalo eo ambany masonao ratsy animba zavatra. Ny tena ny loza tsy le hita fa le jerena. Zany hoe ianao mihitsy ny mini hijery zavatra ratsy dia nefa iny tafiditra dia mandoto ny fisaintsainanao dia manimba zavatra any anaty. Ny tahotra zao a dia avy amin'ny fijerevana film horreur. Tafiditra le fanahy. Tsy haiko raha zareo ve zany resako zany ve? Zay moa tonga antsika mila mitandrina amin'ny zavatra henona, jerena sy hita. Zay no mahatonga antsika asain'Andriamanitra miverina ao amin'ny teniny. Fa ny famakianao teny a hiambina anao vao mifo. Tsy miambina ho azy le izy fa mamaky teny vao mifo ianao a. Dia mamaky vaky ny tontolo andro ianao dia karazana manampy ianao ara-moraly le teny. Tsy blily ianao. Satria eto ambony tany na manao ny mety ianao na ny manao ny tsy mety. Ary ny fiantraikany manao ny mety fiainana mandrakizay. Ny fiafarany manao ny tsy mety a fijaliana mandrakizay. Hiambina anao io amin'ny zavatra be dia be, misy fanapa-kevitra mila raisinao foana isan'andro dia anampy anao ny teny izay novakianao. Satria lasa madio feno teny madio avy amin'i Jesosy ny teninao. Izay no mahatonga antsika tokony hamaky tenin'Andriamanitra mandrakariva. Vavaka ianao a, manana toetra tsara ianao a,
dia zany rehetra zany iambenanao ny amin'ny saina ifehezanao an'izany mba hatonga anao tsy vily lalana. Matthieu 15:19 Jesosy miteny fa avy ao anatin'ny fo izy ny fisaintsaina ny ratsy, ary ny olona manao ratsy dia misaina ratsy aloha izy ao manao ratsy. Dikan'izay rehefa tsy tafiditra ao an-tsainao le ratsy dia efa fandresena be zay. Atsangano tana zay maheno e. Dia Jesosy nampanantena zaho izy nanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo fahavalonareo valiana na resena. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe zany nanome anareo vava sy fahendrena. Dia hozy izy ny bokin'i Jakoba, raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka. Alleluia. Lohahevitra nome tompo antsika androany dia mahakasika ny zavatra novain'i Jesosy. Izay foana moa ny anarantsika. Inona ny zavatra voasoratra, dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy, dia inona ny zavatra novain'i Jesosy. Lohahevitra mitondra ny lohateny hoe ny mirakla voarain'i Abrahama sy Jesosy. Rehefa miresaka finoantsika dia tsy maintsy miresaka ny Abrahama. Fa tsy tokony ho mijanona eo amin'ny Abrahama. Fa tokony ho mitarika antsika ny fahalalantsika n'Andriamanitra fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina teo amin'ny tantaran'i Abrahama amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy. Dikan'izay afaka manomboka ao amin'ny Abrahama ianao. Fa ny tena marina mila mahita an'i Jesosy ianao ao amin'ny tantaran'i Abrahama, dia mila mitoetra ao amin'i Jesosy amin'izay ianao, satria ny zavatra niainan'i Abrahama tsara tarehy be fa tsy ampy, satria mbola tsy tonga Jesosy tamin'izany. Tena akaikinao tsara tarehy be ny niainan'i Abrahama hoe ny zavatra nilainy hoe nampanantena Andriamanitra hoe ohatrany tsy mety tonga le izy hoe fa tonga ihany le izy hoe. Teneno akaikinao zay ny tantaran'i Abrahama hoe niaraka tamin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy hoe dia misy zavatra tsara lavitra noho izay hoe. Le nampiainan'Andriamanitra ny Abrahama afaka tohiziny, satria izy ihany ange ny Andriamanitra i Abrahama e. Izay rehetra tonga eto izany ka manana faniriana ny anaty dia tsy sarotra ny fanirinao. Fa rehefa mandinika tsika ny nahatongavan'i Jesosy dia tsy izay ny nahatongavan'i Jesosy, tsy ny fanirinao nahatongavan'i Jesosy. Tsara lavitra noho ny fanirinao nahatongavan'i Jesosy. Exemple anankiray nomeko anao vetivety meny tompo antsika miaraka. Ozy izy Abrahama, raha omenao zanaka tena sambatra. Dia izy Andriamanitra, omeko zanaka ianao fa ny tena atao-poko omeko ny zanako ianao. Efa mba nanomana be an'izay zany dia tsy haiko ianao ohatrany tsy mitehaka ny tsy migoaka ny tsy manova inona izay zavatra resantsika izany. Manova ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria ianao mety hisisika eo amin'ilay zanaka irianao, mety hisaka tamin'izany fa misy zavatra be dehibe ny hoe tiantsika hitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra ny an'i Abrahama ny hoe miracle impossible. Misy zavatra koa ny hoe iainanao miracle impossible. Nefa Andriamanitra miteny possible le izy. Fa zao nefa ny ao am-pon'Andriamanitra tsy le miracle impossible ibodonao anazy isan'andro eto. Tsy le avy aminao ny ahasambatra anao, fa le avy aminy tsy hoe voaomeny fa efa nomeny. Aiza zany le aretina sy le fanasitrana tokony hitranga? Le isika tsy mety mahatsapa an'le nomeny, fa ohatra miandry an'le manaraka foana vao afa-po. Azonareo amin'izay ve le zavatra mila sitranina? Raha eo amin'ny nofo tena tsy azo zany resaka ataoko izany. Tsy nofo aman-drany afaka andray an'izany, fa ny fanahinao miaraka amin'ny fanampim-fanamasina no ahatsapa hoe fa maninona ary ihany miziriziry ohatra ny Abrahama ahazo zanaka avy amiko, le avy amiko ohatrany hoe izay mihitsy le tsy ampy. Nefa Andriamanitra ny tena planinao ny zanak'olombelona tsy hanome zanaka ny zanak'olombelona rehetra, fa hanome ny zanany le avy aminy le tena mampety anao. Satria rehefa teraka Isaka tsy voavonjy Abrahama, fa rehefa tonga Jesosy voavonjy ny olombelona rehetra.
apetrao tsara ny lanja ny famonjena anaraka ho azy ny ambony. Ny tsy mety zany dia hoe vonjeo de azadino ny vola. Vonjeo fotsiny de avelo Andriamanitra ikarakara ny ambony. Romana 4:4 aminaran'i Jesosy, zay mandeha araka ny dian'ny finoany Abrahama razantsika koa. Maro amin'ny olona ny manaraka ny dian'ny Abrahama, nefa Jesosy tonga ny laza hoe manaraha tokony anaraka ny dian'i Jesosy. Tsy diso zay nanaraka ny Abrahama tamin'izany satria mbola tsy tonga Jesosy. Fa lasa diso androany raha efa tonga Jesosy nefa ianao mbola manaraka ny Abrahama. Azonareo hoe zany isika tsy mpanaradia ny Abrahama fa isika mpanaradia any Kristy. Jaona 14:12 zao no tenenin Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Satria zay nanaraka ny Abrahama dia ny asa nataony Abrahama no ataony zareo, dia reny le mahatonga le manambady roa sy telo tao le am'izay le mpanaradia ny Abrahama satria manaka ny Abrahamako. Zay le mahatonga ny Abrahama tsy mendrika atao modely. Jesosy rery mendrika atao modely. Nanana ny mety ho fahalemena izy fa nanana ny fijoroany ihany koa. Fa tsy afaka apetraka ho modèle parfait ireo mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Zay no mahatonga an' Jesosy tsy maintsy tonga satria diso ny fijerin'ny olona mijery olona. Ao a, tena akaikinao ny modely tsara hoe a dia Jesosy hoe. Amen. Tsy zay nataony Abrahama fa zay nataony Jesosy. Ozy ny fomba fiteny hoe inspirant, mitondra inspiration zay nataony Abrahama. Mampahery avy ao anaty. Ohatry mampirisika anao zavatra zany. Fa tsy mahavelona. Fa zay nataony Jesosy rery ihany ny mahavelona. Ao a, ny mirakla zany tsy famonjena. Mety azo mirakla ny olona anankiray, mety tsy ho vonjy izy. Hitantsika amin'izay ny ampon'Andriamanitra, manontany ianao a, inona zao ny ampon'i Jesosy? Ianao mahazo mirakla dia tsy hitany intsony ve? Sa ianao voavonjy na tsisy mirakla intsony ary? Anjo misy olona miteny, kinona ny andehanako rehefa tsisy mirakla? Aizany ny andehanao teto zany mirakla kay? Avereny hoe misy zavatra anankiroa tandremana mba hahafahanao mangetahita ny fanatren'Andriamanitra isan'andro. Voalohany, aza tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra noho ny amin'ny valom-bavaka. Tsy aharitra eo ianao. Andeha ny fotoana fa tsy aharitra eo ianao. Satria Andriamanitra tsy afaka hoe hidina lava zao foana izy hiazona anao amin'ny valom-bavaka eo amin'ny fanatrehany. Tokony mba manomboka miakatra kely amin'izay ny ao anatinao, na tsisy valom-bavaka aza mangetahita azy aho. Faharoa, na tsisy fanompona aza mangetahita azy foana. Satria natongavako eo ny tsy anao anjara fanompony, fa iaona aminy, sy hiresaka aminy, andray zay teniny ary hifankahita aminy, sy hiombona aminy ary iray aminy. Raha ohatra ka tsy afaka manao fanompona zay voatendry ao, afaka mijoro amin'ny solo asa, tsy olona an'izany. Fa tsy zay ny andehanao kao. Zay no mandiso an'ilay mijery lista dia hoe aiza, oviana ny manana anjara fanompona amin'ny eo any afaka. Amboary zay fa tsy mampety zay. Zanak'Andriamanitra ianao, mangetaheta an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny fomba nanampian'Andriamanitra ny Abrahama. Nanampy an'Andriamanitra resaka anarana aloha Andriamanitra. Nanampy any Abrahama tamin'ny resaka anarana. Misy dikany matoa tsy teraka le zaza raha tsy novaina ny anarany Abrahama. Misy zavatra zany tsy mety mihitsy eo amin'ny fiainanao raha tsy manaiky ianao an'le anarana zay omen'Andriamanitra anao. Genesis 7:15 aminaran'i Jesosy. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama, fa atao hoe Abrahama. Nampidirina Andriamanitra atao amin'ny anarany Abrahama ny anarany Yahweh.
isaky ny mahatsiary le anarana vaovao i Abraham. Zay mihitsy le izy azafady fa tsy hoe sepotra. Dia tonga dia mahatsiary foana hoe aike za Abrahaman'Andriamanitra. Hitanareo ohatran'le anarana hoe Jean. Dia misy anarana koa hoe Jean de Dieu. Isaky ny mitady ho kivikivy Abrahama tamin'izany hoe ndry za ty efa sady meantitra no dia isaky izy miantsy hoe i Abraham to dia hoe ay moa za n'Andriamanitra. Tena kaikinao ilainao hoe ny anarana nomen'Andriamanitra anao hoe. Tena nandinika an'io hoe fa maninona tsy tonga dia tonga avy any le zazakely le miracle ambanandrasana teo amin'ilay anarana taloha. Satria Andriamanitra mihitsy manana prinsipan'ilay hoe efa lasa ny zavatra taloha. Misy anaram-baovao sy zavatra vaovao. Mety ny hamantarana olona anankiray zay dia hoe iny rahabilao. Zany hoe mpandainga foana zany. Bilao foana isaky tokony hiova zany ato. Tokony hamantaran'ny olona zay le anarana miova. Ny hamantaran'ny olona anao miova izy. Lasa tsy mandainga intsony izy. Dia teteny anao fa miafina ao ambadiky ny fanekentsiky bebaka sy hiova le karazana mirakla mety mba hiritsika sy andrasantsika avy amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe Abrahama mantsy dia Rahavo. Fa ny dikany hoe Abrahama rehefa nampidirin'Andriamanitra ny anarany azo reo ve zany? Dia lasa rain'ny firenena maro izy. Ao an-trano zay no tsy tokony miantso ny ao an-trano ory le kely manjary kely foana iny olona iny. Ary mety tsy tombo iny olona iny. Ara-tsaina, ara-pahalalana, ara-toetra, ara-pahamatorana. Satria teneninao foana ary tsofinao rano. Fa tsy tenenina ke hozononao amin'ilay anarana diso. Iny le maditra keliko. Iny tokoa fa maditra amin'izay ianao ihany ny sahirana ary sahiranina miaraka amin'izay koa izahay. Tena kaikinao tsy maditra kelinao zany izy hoe fa le endro hoe hitanareo ve ao amin'ilay anarana. Genesis 17:15 dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abraham ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba ataonao hoe Sarai intsony ny anarany fa atao hoe Sarah. Hainareo dikany hoe Sarai mpanao domy. Ny dominina zay tiako tenenina tsy azoko ianao. Efa tamin'ny amin'ny Abraham efa nisy nanao domy. Raha Sarah zany mpanao domy tamin'izany dia tsy azo atao resy. Mpidominina. I Abrahama zany dominenao foana. Matoria mampiasa vava. Hitanao iny. Toy izy Andriamanitra izay anaran'izay mila miova. Manomboka androany princesse. Ka raha manatrika eto misy mananarina hoe radôme na radominina. Dia aoka zany hivady ho tonga hoe princesse. Mety hiteny ianao tsisy raha raika an'izao fa zany le miracle nandrasako. Andraso eo. Mahereza fa 75 ans ny eonao tamin'Andriamanitra Abraham 100 ans vao nanaiky izy rehefa niova ny anarana. Mahereza. Tandremo ny anarany ifampiantsonareo ao an-trano. Marina misy zavatra manafitoa anao. Fehezo zay le falesina vao marina atao. Fehezo manana fahononam-po. Aoka tsy ho zay mandala ao anatinao dia ho avoaka ny vavanao. Fa averena ao anatinao dia miresa amin'Andriamanitra hoe mety ve Jesosy raha hopaiko ty olona ty amina anarana biby. Tia amaly ianao ny tompo indre tsy zany no fanaontsika. Tsy miteniteny foana tsony tsy miteny ratsy tsony tsy manambany olona dia mitono ny fonao satria manana parole ianao. Raha vao tsy manana parole ianao dia film mifanopa no nijerenao. Kinona ny réactionnao ao vao hopaina ianao dia mireagira arak'ilay film hitanao.
tandremo ny filma jerena. Za tsy miteny hoe ratsy ny télé. Tsy ratsy ny télé ka. Misy émission tsara. Fa tandremo fehezo le ampidirinao. Ny anaran'ny Sarai koa zany novaina hoe Sara. Isaky ny antsoina zany Sara dia mampatsiaro ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy mivady le anarana vaovao. Tenena akaikinao ataovy mampatsiaro ny fisian'Andriamanitra hoe avereny zay, ataovy mampatsiaro ny fisian'Andriamanitra ny fifampiantsoanareo ao an-trano hoe. Zay zao rehefa miantso zanakay dia malala an Kristy tena marina zany. Malala an Kristy mety mbola tsy tena malala aloha, miafara malala iny fa za mataotra ianao. Atsoina ohatr'izay foanako. Ny ianao ay deba teo, chef de bande ny dikany hoe deba. Nakaizy ny adala teo, adala. Io tsara daholo zany anarana men'le tsy mahafantatra, tsy nandalo sekoly, tsy mandray lesona. Tsy haiko hoe maninona zany men'Andriamanitra androany maraina. Tsy ho an'le olona eto ve zany? Za mahita fomba antsika eto zany. Fahatelo, Genesis 17:19. Anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra tsia fa Saraha vadinao. Ary mety tena hitana mety Betsileo koa ny tompo. Saraha. Tsia Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao. Feno Andriamanitra daholo le texte rehetra. Hita amin'ny Betsileo ny tompo. Alleluia. Asio tsikitsiky fa afinahitra ny ety journée ty. Afinahitra ny ety semaine ty. Tsy ho ampoizinao fa afinahitra ny satria maninona? Iarahanao amin'Andriamanitra. Aza dino ty lesiny ity fa ny tsirony minitra sy ny segondra tsy hitanao raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha vao miaraka amin'ny Jesosy ianao, le mbola tsy hitan'ny masonao, tsy mbola hita tao am-ponao, tsy mbola reny sofinao, tsy mbola hita tao am-pony izanizy, ho manin'Andriamanitra ny an-dalana eny. Inona ary ty kivokivy androany maraina ty efa Andriamanitra efa miasa any ambadimbadika any e. Asiteka ho ny tompo aloha. Tsy fa Saraha vadinao teraka zazalahy aminao. Ny anarany dia ataonao hoe Isaka. Zaza mbola tsy ao, efa meny anarana sady. Abrahama Sara zany rehefa miresaka dia tsy hoe ndre ho avy ny fotoana no men'Andriamanitra zaza. Tsy zay. Men'Andriamanitra Isaka ve tsika. Na zay firesaka zay fotsiny dia mamerina anatin'ny sainao hoe matoa Andriamanitra manome anarana olona efa misy zany le izy. Tsangana ny tana zay maheno hoe. Mavereny lalina ty resaka anarana ty hoe. Zay mahatonga antsika tsy tokony fampiantsoantso amina anarana diso sy anarana ratsy. Rehefa maheno ianao hoe Madagasikara dia isan'ny firenena faran'Andriamanitra. Toero! Tsia! Manana maizy azy ny fireneko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahantra izany. Amen. Anarana. Miandro fa gasy e? Non. Kristiana tsy manda fanomezana? Non. Diso daholo zany. Amin'ny patriotisme tampoka le niseho eto androany maraina fa ny antony ianareo mahatonga amin'ny teneny zany io nomeny teoko. Nataony gasy ianao dia mahavariana raha tsy tianao le toerana nomen'Andriamanitra anao. Zany koa mbola tsy mety koa zany. Tiavo izay programa nataon'Andriamanitra. Tsy mora le izy. Fa mianatra tsika eto izao, tandremo le anarana. Aoka tsy hoe ny ambavana tsy hoe malagasy sahirana. Ataovy hoe malagasy tafavoaka. Malagasy makabahana, tsy maninona. Malagasy mandinika kely aloha vao miaingy. Tsy olana za fa le vava sy le anarana e. Tsofrano ny zanakao, atso dokotera izy rehefa zay ilaina azy. Dokotera, izy mbola fito taona. Tiana ho dokotera izy zany tiako teneniny. Rakova! Ny andikan'izay? Tiana mbo gouverneur izy. Samy manofinofy dia samy miantso ny ao an-tranony. Tandremo sy dia pamsa. Dia miteny ianao azay a. Tandremo ny anarana. Jereo tsara fa rehefa miantso ianao mi-expiré fa tsy mi-inspiré. Tsy hoe iana! Tsy ohatr'izany.
Mamoaka. Iny le izy. Simona, dikany hoe Simona miaino novain' Jesosy hoe manomboka androany Petera, vato. Sensible be ianao amin'ny feo. Manomboka androany, vato. Afaka marenina amin'izay feo tsy tokony ho heno. Meko exemple ianao. Feo. Ianao le namany to dia sensible be amin'izay. Fa tsy vato ny joro izy hoe ka namany dia anao ahoana nareo? Le fijoroana. Novain' Jesosy anaran'i Simona ho lasa Petera. Saoly. Ny dikan'ny Saoly Désiré lay nirina. Zany hoe Saoly zany rehefa teraka dia faly ny ray aman-dreniny. Faly kisisy ny vadiny hoe tojo amin'izay niritsika ty tsika ary neny. Fa novain' Jesosy le anarany. Atao hoe Paoly. Dikany hoe Paoly le kely. Contre le teneniko teo zany zay. Andriamanitra mihitsy nametraka le kely nefa ampiasain'Andriamanitra nangana ny maty anasitrana olona eo amin'ny mpanjaka, eo amin'ny président. Fotsy Andriamanitra le kely satria tiany anetry tena. Zanaka izay John zanaka Zebedio, dikany hoe Zebedio dia lay mpanome novain' Jesosy hoe Boanerjesy zanabaratra. Ilaina ho tonga toy ny zanabaratra John rehefa avy mandray ny révélation momba ny apokalypsy. Tsy ohatry ny labozia fa varatra. Tsy labozia asotsofina. Hitena hoe zao ny afatra ho an'ny fiangonana sy mirina dozy ny olona. Dia maty ny labozia. Tsy ohatr'izay fa varatra. Mirefitra ny aloha iny dia izay. Tandreo amin'ny anarana ifampiantsoana ao an-trano sy eo amin'ny fiainana. Asan'ny apôstôly 11:26 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy nakany Antiokia ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona garangidina izy roa lahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Rehefa tonga Jesosy dia nisy anarana vaovao nomeny. Inona ilay anarana vaovao teo? Kristianina. Dikany hoe kristianina mpanaraka ny Kristy, miteny ohatran'ny Kristy, tena akaikinao miteny ohatran'ny Kristy hoe misaina ohatran'ny Kristy, miaina ohatran'ny Kristy, averena mifamafao amin'ny manodidina azy ohatran'ny Kristy. Ilaina ianao antsoina amin'izany anarana hoe kristianina zany any amin'izay alehanao. Balizy ho anao zay le anarana amin'izay. Mampatsiaro anao fa tsy mandehandeha gony ianao fa Kristy miaraka aminao sady ao anatinao fanantenana ny voninahitra. Dia aza tetra rehefa miteny ny olona hoe zany ve ny kristianina, dana mandiny tena. Matoa le olona mireagir ohatr'izay, misy réaction tsy kristianina nataonao, nefa andrasan'ny olona mba tokony ho izay. Tsy le olona nomena tsiny fa tsika ny mandiny tena sao tsy feno ny fijoroantsika amin'ny maha kristianina antsika. Anarana miova. Alleluia. Novain' Jesosy anarana isika ho lasa kristianina, manana ny Kristy ao anaty sy zanak'Andriamanitra, mila iainantsika izany. Mampatsiaro fa tsy hoe mpanaradian'i Abrahama sy ny fampianarana isika, fa mpanaraka ny Kristy sy ny fiainana. Kristianina maneho ny fisian'i Kristy eo amin'ny fisiany. Dia zareo fa le mirakla mifandray amin'ilay fanovana anarana, na tamin'ny andron'i Abrahama, na tamin'ny andron'i Jesosy, na amin'izao fananantsika an'i Jesosy zao. Zay zany mahatsara an'ilay mampiseho hoe épicerie kristianina. Vente en ligne kristianina. Tany ligne. Vente en mine. Vente en ligne. Satria rehefa apetraka iny dia miandrandra ny olona hoe tokony tsy mitovy amin'ny épicerie rehetra zany io épicerie kristianina io. Voalohany indrindra, tsisy milelalela ao amin'io tsena io. Miala ny lelalela amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo amin'izay ve izy? Tonga dia manampy. Dia ianareo mahatonga ilay izy tsy apetaka. Indraindray ohatra mbola milelalela dia ohatran'ny tsisy alolo. Tena akaikinao tsisy alolo zany hoe. Manomboka andro amaraina hoe mijoroa ianao. Fa kristianina.
eto mijoro avolombelona fa zay no mahatsara leo pastera safady mahafinaritra be any am'izay alenao any am'izay pastera to de miverina amloana no sainao hoe akaiza tika moa tsy lambotsy tsony tsy haiko raha azonareo ve le misy zavatra ni ao e zay ne le saina ny tenen'ny pasteur lova teo hoe ao amin'io saina io ne misy zavatra mampimebe raha vao tsy voafe ohatra zany e miresaka amina vehivavy ianao de tenene vehivavy zany pastera to de verina amloana pastera ake mo za azonao tiako tenenina zay ny mahatsara koa ampiasana atsy hoe directeur le olona mba ho fatana fa izy no midirige ao to mijerijery be anay ianao zany fa hoana misy zavatra tokony ahitsy anga alleloia alleloia sotran' jesosy e jesosy ny teny mifaliry ondry vitsy tena akaikinao anarana nomeny jesosy hoe ondry ianao anazy ianao inio tsara ty lesony ity tsy ondrinay ianao sy tehaka mirefidefitra be eo an' jesosy tsy anay ianao an' jesosy ny réaction na ondry ohatry ny ahoana tsy mafoloha ohatry ny osy hitanao fa mikonty le etsonanao hoe vao miteny jesosy hoe faly ry ondry vitsy tokony tonga saina hoe aika za toke tokony ondry ny ondry mila mpiandry ondry tsisy ondry zany hoe zaranga mahita lalana very mpiandry ondry ny mahafantatra lalana fa tsy ny ondry ny andraikitry ny ondry manaraka n'le mpiandry ondry ary tsy manontany any an-dalana hoe efa tonga vetsika fa mahatoky ianao fa zay tarihany ho any amin'ny fiainana Matthieu 28:10 ozy jesosy teneno ny rahalahiko anarana nomeny jesosy rahalahany sy anabavy noho ny tsiraray avy manatrika eto azo tiaka mafy tsara ho an' jesosy confirme ny tompo le izy amin'ny hoe zay manao ny sitrapony raiko ozy izy ny rahalahiko sy anabaviko sy ankonako ny anaranao zany zandriny jesosy tena akaikinao zandriny jesosy ianao hoe avereno zandriny jesosy ianao hoe avereno zandriny jesosy ianao hoe raha misy mitandroka zany de ahoana ataotra sy tsy ataotra fa mainao tsy ataotra satria misy zoky eo afaka atsoko tonga de ho hitanao hoe taire zay tairinao fa ao ny zokinay ho avy reo avy eo afa be mihitsy zay sy le hoe anao latokana be sady komondrin'ny olona no tena akaikinao ianao tsy tokana hoe manana zoky ianao hoe tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra hitanareo ve tokony manovany ao anatin'ny sainao sy ny fiatrianao ny andavanandrom-piainanao ny fahafantaranao fa zandriny jesosy ianao tokony mizavatra miova kosa e fa tsy hita tsy hita moa zafa de misy zandrina moa jereny de misy zandriny tsy jereny mamaky baiboly fa tsy ohatr' zany jesosy tsy ohatr' zany jesosy tsy fahafantaranao azy ray zany mahatonga an'izay Matthieu 5:45 jesosy miteny mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra avereno zanak'Andriamanitra hoe avereno zanak'Andriamanitra hoe avereno zanak'Andriamanitra hoe tsotra aminao marina zao fa ny zavatra niova zao teo amin'ny fiainany zanaky présidentsika amin'izao rehefa lasa président ny dadany tsisy niova mihitsy hoe tsy afaka mividy mofo gasy rery tsony tena akaikinao misy zavatra miova zany hoe asa misy garda hoe enao no lasa misy anjely miambina e sa misaina garde de corps aloha anjely aloha alefaka lavidavitra koa de avy eo mandray lesontsika taloha rehefa andeha hilalao io zanany io ohatra zany raha mbola mananjanaka kely de mety tsy misy te hilalao eraka aminy fa rehefa lasa président ray aman-dreniny tsotra aminao marina fa fokotany ray manontolo maniry miary lalao aminy ary tsy mampaninana na izy foana ary mandaka amin'ny baolina de atao maty mihitsy ny baolina aloha tsy haiko raha azonao zany tena akaikinao hoe mizavatra miovany hoe
mahita fitio azy anie ianao hoe satria zanak'Andriamanitra ianao hoe. Fa tia mba astuce kely omeko anao, izay niaraka anao tamin'ny komavomavo ihany, na tamin'ilay vovobovoka, na tamin'ilay tsinitsinina iny, reny le tena namana. Fa tsy le rehefa mamiretra anao vao tonga avany izy hoe tsika anie niara-nianatra tsisy vola tsisy hoe niara-nianatra zany ko rehefa betsaka tapitra hoe zay azonao ny lesona. Tena akaikinao zanak'Andriamanitra ianao hoe, tsy zanak'ikala hafa ianao hoe, avy reno zanak'Andriamanitra ianao hoe. Mba asitehaka mirefitrefitra mifanaraka amin'izany fahamarinana zany. Aza isa miteny tsony zany andry izay tsefitsefitra kamboty any. Hitanao isaky miteny an'izay ianao, zay ne pastera kamboty, dia gaga Andriamanitra miteny. Dre kamboty hoy izy. Ohatrany tia teny izy hoe zaza ninona. Ny tompo tsy manao an'izany ny tompo hoe tsy miady ohatr'izany izy fa zany mba manao senety eto azahoanao an'ilay resaka hoe ohatrany hoe finina fotsiny zany eto. Ohatrany te hiteny, tsy hoe te hiteny ny tompo hoe aloha za miteny hoe zany te hiteny eny ity, fa inona fotsiny zany. Kamboty amin'ny ahoana e. Ny tompo tsy miteny ohatr'izany, zany no miteny ohatr'izay. Sao dia misy mamaty andreo ohatr'izany ao ny tompony aka zany manazava an'ilay izy fa Jesosy tsy ohatr'izany. Mavesatra fotsiny izy dia manampy anao indray izy mba hikomprendre hoe tena eo ane izy e, tena eo ane izy ho anao e. Rehefa mitomana ny zanakao fa tsy nomenao azy ny zavatra nitadiavana, tsy tia azy ve ianao ho an'izay efa miteraka na an'izay opportunité taizay, tia azy ianao, manana calcul lavitra ianao, tsy le omena azy androany fa efa micalcule amin'ny any io nomena fa tsy androany, fa tsy azon'izay satria izy eo amin'ny position le mahazanaka. Maray aman-dreny anao ny atakaranao hoe anka tsy hoe tsy tia azy raha tsy manome azy an'izay tadiavana, manomana lavidavitra koa. Tena akaikinao ohatr'izay mihitsy Andriamanitra miaraka aminao hoe. Teneno izy aza faritana hoe amin'ny tanomasonao fa mijere lavitra hoe fa tianao izy. Amen. Ny fanampian'Andriamanitra faharoa ny Abrahama dia resaka vavaka. Nasain'Andriamanitra ny vavaka i Abrahama sy Sara satria ilaina ny mivavaka. Zasainao koa mila mivavaka. Tsy hoe ny ten'Andriamanitra dia matory fotsiny eo fa mila mivavaka. Ny vavaka dia réaction hetsika anehoanao fa voarainao le teny, tianao le teny, mety aminao le teny, tianao hitranga aminao le teny, wow be aminao le teny. Matoa zany ianao tsy miverina ny vavaka, tsy tianao zany le teny, ho anao zany le teny. Andriamanitra miandro miteny izy zao amin'ity taona ity, hamangy anareo za ty fa ty 2026 tao mpamangiany tompo be dia be efa manadinao an'izany zao na dia efa manao an'izany t-shirt zany ary. Tenue tout blanc fa ny teny fikasana ndray adino. Hamangy Andriamanitra amin'ity taona ity. Dia tsy hoe hay hamangy ny tompony dia atory azany. Le réaction mihitsy ny diso hoe vao nahenao an'izay ianao tompo hamangy hony ianao, wow tena tiako kosa aloha zany e. Ohatrany efa elany tsy nahatsiaro an'izany dia oviana ianao ny hamangy, misy zavatra tokony homaniko ve zany. Tena akaikinao rehefa misy olona miteny aminao fa hamangy, dina ny ataonao hoe voalohany miteny an'ilay olona ianao hoe ye afaka hovangina tonga avy nareo. Sa tsy zany ahoana aloha ny fiainanareo any aloha sao dia samy hafa e. Rehefa misy olona manam-pikasana hamangy ianao dia mila mireagira ianao ny teny hoe mety tompoko amin'ny anina ve, afaka atao ve, dia vita zay dia manina ianao. Fenona kisoa zordira ao an-trano. Ahoana? Diovina, handray olona ianao, karakaraina. Mba mandro ianao anatin'ny roataona anatin'izay roataona tsisy namangy zay. Mba zavatra miova tsy haiko hoe. Grave be zany teneko zany a. Hoe mba mandro tokony mandro foana sy misasa foana sy madio foana. Hitanareo ve misy réaction miova rehefa hisy hamangy. Tamin'ity taona ity ve nisy niova ny réaction anao fa hamangy anao ve Andriamanitra? Satria ny tamin'ny 2020 tamin'ny 2020 tany aloha tany
lasa mandeha ampinontsika maneho amin'Andriamanitra hoe zay ataonao eo rangava nefa izy ny teny fa hamangy. Dia vao marainy tompo, tadidiko ny teninao fa hamangy ianao, hamangy ianao. Raha mba hamangy ianao, ataovy mba isany amin'ity androandroany ity. Tsy manery hoe za le tokony fa mba tsarovy a Jesosy. Lasa vavaka le izy. Rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia lasa vavaka i Abrahama le izy. Fa ny zavatra nandrasan'Andriamanitra tao anatin'le vavaka. Genesis 2:7-10 amin'aran'i Jesosy. Ary Abrahama dia nifona tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nahasitrana ny Abimeleka sy ny vadiny mba hampanompo vavany, dia niteraka izy ireo. Fa Jehovah efa nahamomba tokoa ny vehivavy rehetra tamin'ny ankohon'ny Abimeleka noho ny amin'ny Sara. Genesis 21:1. Taoriana ny vavaka ho amin'ny mpangalabadin'ny Abrahama. Azavaiko tsara. I Abimeleka nangalatra ny vadin'i Abrahama. Mazava? Sakany tanan'izay mahino tsara aloha. Zany hoe io rangahy teo Abimeleka io zany mpangalabady. Tsy hoe mpangalatra tongolo. Ao a. Tsy hoe mpanao halabotry. Fa mpangalabady. Ary tsy hoe vady mpino nalainy. Fa vady ny pasteur Abrahama. Hainao ve nandrasan'Andriamanitra? Ao anazy. Ka ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy miomany ianao isy karazan'olona zay asy n'Andriamanitra hoentinao mambavaka le olona le tsy tia ilo le tonga ao an-tsainao zao mihitsy. Ino mihitsiny? Tian'Andriamanitra ho afaka ne ianao? Le olona naka ny vadiny mihitsy ny tenen'Andriamanitra mivavao anazy. Raha za zao nivavaka ho an'ny Abimeleka, ka nisy relation nampifandratra tamin'ilay Abimeleka. Tsarovy Abimeleka Andriamanitra amin'izay olana mety manjo azy dia sitralo izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy le vavaka pastera tsy vavaka pastera tsy naratra. Fa vavaka ho ataonao le maratra. Inao mihitsy ny andrasany vavaka. Ianao le vodona mihitsy karatsinako. Tena kekinao, vava. Tena tsy rary ny pastera, tena kekinao, vava. Ataoko le feony. Mafy rangasany a. Inantoeny? Anandray. Vao mivavaka ho an'le nanao tsy mety. Otrany tsy teo. Gaga ny ray trano. Tony natavy Sara. Tobe kibo. Aika tsy natavy izy. Fa bevoka. Bevoka mirakla fa za mijerijery eo ianao. Faharoa. Nampianarin'Andriamanitra Abrahama hoe misaintsaina hafa be dia be any mitovy problema aminao. Mba ho etam-bavaka fa tsy hoe ny ianao rery. Teneno kekinao a. Fahendrena hoe a. Vavao ho an'ny olona rehetra. Ho an'izay mitovy olana aminao hoe. Inona no novain'i Jesosy rehefa tonga izy? Rehefa tonga Jesosy a, dia tsy hoe mangataka mirakla ho an'izay mijoro ho fahavalinao fotsiny ianao. Zay le natomboka Abrahama. Le sujet de prière nataon'i Abrahama ho an'i Abimeleka tsy hoe sujet tsotsotra. Sujet mangataka mirakla ho an'olona nanao ny tsy mety. Avereno, sujet de prière hoe a. Mangataka mirakla ho an'ny olona nanao ny tsy mety. Tamiko. Avereno atao izay mihitsiny. Tamiko atao izay mihitsiny. Raha mbola azonao amin'izay ve le izy e. Raha ianao zao tonga miresaka amiko dia pastera, eto ambavaka misy olona izay tena mipiteha mihitsy ny fiainanay. Dia zao mahainao an'izay dia ao ivavaka ho azy ary. Ohatrany hoe tsy miteny hoe mahaivaniko le ny ainanao, fa ivavaka amin'ny foko manontolo, fa tsy tena mahatratra an'le fankasitrahan'Andriamanitra. Fa ny tena mahatratra ny fankasitrahan'Andriamanitra tsy le vavaka ataoko satria henoko izay fa za hanoana anao mambavaka, fa le enao naratra mihitsy. Enao le natao tsinitsinina mihitsy. Enao le tsy te hierika. Tsara ny teny gasy a. Mampifantoka ane zany le tsy te hierika.
Ianao mihitsy ny tena mandaitra be ilay vavaka raha vo ianao ilay hivavaka ho an'ilay olona. Misy olona zany any zao tena tsy afaka hovangin'Andriamanitra mihitsy raha tsy ianao ilay voaratra tany. Tena kaikanao, ianao ilay voaratra mihitsy hoe avereno zay mihitsy. Dia ianao mihitsy ny andrasana hoe. Dia toy izy satria ianao no naratra indrindra tao hoe. Dia ny vavaka ataonao hoe no efikasy indrindra. Afaka asiana tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra ve zany lesona zany? Eto zany tsika tsy any amin'ilay hoe ianona tsy tiako, zay mihitsy mahatonga anao toketokona-bavaka satria ny vavaka ataonao amin'ilay voadona, ianao voadona mihitsy ny efikasy be. Hainareo na tonga ny Saul converti, tsy vavaky ny fiangonana tany hatrany epoka tamin'ny tahotra hoe tsarovy Stefane. Masaka mivarotra sosikitozo ay halleloja. Tsy haiko razonareo nga matiky tena. Tsy tratra an'ilay persécution koa. Ianao zany tsy hoe nisy torabatina fa ianao any am-piangonana mivavaka ho an'i Stefana. Tsy ratsy tena kaikanao, tsy ratsy zany a. Fa ianareo ny tena nampitsangana an'Andriamanitra namangy ny Saoly. Le Stefana voatorabato mihitsiny no nivavaka hoe aza isaina ho elona. Le olona concerné mihitsiny. Ka rehefa avy eo rehefa tapitra ny fotoana ka hanantona ianao dia ho adiniko aloha efa mivavaka avy aloha ianao. Lany fotoana eny tsika. Za mahita fa tsy lany fotoana intsony. Misy olona eto andray fepetra. Tompo, ampio aho mila heloka. Amen. Ampio aho surmonter an'izao. Mafy anie ilay izy. Mety hitenao, Jesosy tsy azonao anie ilay manjo ahy e. Fa aheno feo ianao hoe zanako azoko ny mahazo anao. Zany nidina ho tonga olona iaina ny zavatra iainanareo io. Karaha micomprendre ianao, maninona velana ohatra trao fiainako. Dia tia valiny sakafo fo. Fitsory ilay olona. Mamela heloka. Tandremo manozana. Fa raha vo entiny hoe vavaka ho azy, ovaliko izy, arotsaroko ianao. Tsy mirakla ny vavaka nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny Romanina nandefina azy sy ho an'ny Jiosy izay namono azy. Fa sujet de prière, famonjena. Zao zany. Toy izy tsika ilay nampianarin'Andriamanitra ny Abrahama, vavaka ho an'ny hafa. Tena kaikanao, toy izy tsika ilay mivavaka ho an'ny hafa hoe. Fa tia ilay zava-baovao hoe tsy mangataka mirakla fotsiny, fa mangataka famonjena. Zay lele. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Voarainareo ve le rectification nentin'i Jesosy? I Abrahama mivavaka ho an'i Abimeleka mba hazo mirakla fa tsy mivavaka izy mba hovonjeny Abimeleka. Fa rehefa tonga Jesosy dia naseho an'i Jesosy fa important noho le mirakla tokony ampiasanao fo mba angoraka an'izay mety mitovy ka aminao. Hitanareo ohatrany hoe ampianarin'Andriamanitra zany tsika hoe jerena Abimeleka zao i Abrahama dia mety ho sorena be zany a. Fa tian'Andriamanitra tsapa, hitanao Abimeleka koa mitovy problema aminao e. Hainao ve ny probleman'i Abimeleka? Izy koa zao momba raha izay. Faharoa, izy tsy manana an'Andriamanitra iankinana, ianao manana. Fahatelo, ny vavaka ataony tsy voatery enoko, fa ny vavaka ataonao enoko satria ianao ny mpanomboko. Ny tena mampalahelo amin'izao ry Abrahama, tsy ianao fa i Abimeleka. Teknika na vavaka manaraka anatin'ny session momba ny intercession amin'ity la retreatsika andro amaraina ity. Raha vo tsy malahelo an'ilay olona entina mbavaka ianao, dia miarabanao fa ho averinao foana izay vavaka izay mba raha-pahatonga anao alahelo an'ilay olona. Fa tsy ampasy. Tena kaiky ianao tsy ampasy raha vo tsy amfo e. Hivavaka ho amin'ny firenena sy ny mpitondra. Fa maninona raha tonga dia miatrika amin'ny mandrakizay fa dia sy ny azy resaka izay. Ka ianao nga mipetraka anatina nosy kely île déserte nga ianao. Ao anatina toerana misy mpanapaka sy mpanjaka re ianao e. Misy olona manam-pahefana. Raha vo tsy malahelo an'ilay olona entina mbavaka ianao, tsy mivaly. Hainareo ve ilay fanasitranao menja tsika andro amaraina? Tsy hoe fanasitranana an'ilay vavaka, fa fanasitranana an'ilay mpivavaka. Halleluja! Rehefa hivavaka ho any zanakao ianao tandremo sorena. Andriamanitra puis zany radio zany izy Andriamanitra.
na hivavaka ho amin'ny vadinao ianao dia sorena ohatra. Hivavaka ho an'ny lehibe anao na ny mpampiasanao ampiasana. Hivavaka ho amin'ny mpiara-miasa aminao, hivavaka ho amin'ny mpiara-mianatra. Hivavaka ho amin'ny mpiara-mivavaka, hivavaka ho amin'ny pasteur anao. Hivavaka ho amin'izay mety ho pasteur tsy anao koa. Tsy anao daholo koa ny pasteur rehetra koa moa. Misy pasteur an'olona koa ao. Raha vao tsy malahelo ianao dia tsy mipasy ilay vavaka. Ianao zany tokony manana ny fon'ny Jesosy foana ndre. Ohatra izao foana izy ndre izy izao no mampalahelo. Aniko izao mety misy ady mba lalova. Hitanareo ve ilay fo mangoraka amin'ny fahatsaram-panahy zany fa tsy fokizitina manameloka sy mikondane ao anatina vavaka tokony manafaka. Nitohiziny Jesosy ilay vavaka ho an'ny hafa fa no hamafisiny fa tsy fahagagana rery ny tokony hangatantsika ho an'ny hafa. Fa inona? Famonjena. Avereno, famonjena hoe. Avereno, famonjena hoe. Niezaka i Abrahama dia nisitraka ny fankasitrahan'Andriamanitra dia noenon'Andriamanitra vavaka. Rehefa tonga Jesosy, noraisin'i Jesosy le ezaka mba ho avy amin'izay ataony le fankasitrahan'Andriamanitra ao amin'le vavaka. Ianao zany tsy miezaka mba ho ankasitrahan'Andriamanitra, fa ianao manaiko tarihan'Andriamanitra mangetaheta ny aina fankasitrahana dia misitraka n'le fankasitrahana nataon'i Jesosy. Terikekinao tsy avy aminao le fankasitrahana anaty vavaka hoe fa avy amin'i Jesosy hoe. Tsangany tanan'izay maheno fa ohatran'ny sarotsarotra kely fa miaraka fanampifana masina azo le izy. Ny vavaka ataonao zany tsy hoe mamaky lanitra. Tsy le ataonao le izy fa ny anaran'i Jesosy. Voatonona fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoe vaky ny lanitra fa misokatra. Tena kekinao rehefa misokatra tsy mila vakiana. Tena izay izy. Ohatran'ny hoe mavadina be zay misy olona tonga avany dia anareo satsy aho hoe dia tonga dia dakadakany daholo ny varavarana nefa varavarana misokatra tsara tsisy ninona io. Tsy mila mamaky lanitra ianao. Misokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra mahafantatra hoe ohatran'ny vavaka tsy fanaon'i Jesosy zany. Zay mahatonga ilay vavaka ataonao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra taria amin'ny fanamasina ianao. Mazava ve? Tsy miezaka tsika rehefa tonga Jesosy satria le ezaka tokony ataontsika noho ny fitain'i Jesosy. Averiko. Tsy miezaka tsika ohatran'ry Abrahama fa le ezaka ny fitain'i Jesosy dia ianao manaiko tarihana fotsiny. Tena kaikanao tsy manezaka fa tarihana hoe. Avereno tsy manezaka fa tarihana hoe. Avereno tsy manezaka fa tarihana hoe. Amarana. Ohatrany ahoana le tarihana. Tsy manezaka. Rehefa naniraka ny mpanompony Abrahama, aleluia, aka ny Rebeka vady ho an'i Isaka zanany, Genesis 24. Rehefa aniraka ny mpanompony Abrahama ampaka vady ho an'i Isaka zanany. Rehefa tonga tany tokantranon'i Rebeka dia le mpanompony nanao ny rehetra ampanekena ny ankonan'i Rebeka mba hoentina ho any amin'ny Isaka Rebeka. Maharaka tsika hatreto. Dia ty amin'izay le hoe tsy manezaka fa tarihana. Genesis 24:58 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso an'i Rebeka ny fianakaviany ka nanao taminy hoe Rebeka ô, mamaly tsika ahoana? Na lehilahy re mba exemple izy fa tsy hoe karaha za atsoina Rebeka zany a. Mba mamaly fotsiny Rebeka ô. Dia nanontany zareo andeha hiaraka amin'io lehilahy io ve ianao? Dia namaly Rebeka hoe andeha. Hoaiza iaona ampapakatra. Eto amin'izay le hoe tsy ezaka fa fanekena. Iza ny antoka ny transport? Le nirahana akazy. Iza miantoka ny voandalana mba hoanina eny antsefatsefa lavidavitra ny voyazy. Misy an'le gostop reny amin'le eny amin'ny desert amin'le mandeha rameva. Tsy Rebeka ka.
le nirahana. Dia ahoana raha misy mpanentaka? Iza miantoka? Le nirahana fa tsy Rebeka. Ary ahoana ka sady dredredreka mila rano tampoka? Efa manomana rano eny an-dalana, le nirahana. Zany hoe tsy anjaran'ny Rebeka zany no misaina hoe raha meva firy no etsika firy andro le tenekekinao, tsy anjaranao zany hoe fanamasina manao an'izany hoe tsy teka mafy tsara ho amin'ny fanamasina. Voaraintsika ve le izy ao anatin'ilay fanoharana, ny fanamasina no miantoka ny voyage, trajet, provision, sécurité, besoin. Ny anjaranao andevenao tsy enao manaiky fotsiny fa ny ambiny rehetra ny fanamasina no mikarakara. Manasanao andeha fotsiny ho tarihan'ny fanamasina. Fa ny fanamasina no endrika ny ehonan'le hoe mpanompo nanomana ny Rebeka fiangonana ho vady ampiakariny Isaka Jesosy, ny rahany Abrahama rainy, Andriamanitra ray. Le rendez-vous tsy Isaka ny maka fa Isaka miandry, ary tsy any an-trano fa eny an-dalana. Tsy ao amin'ny raha izy miandry anao fa eny an-dalana, eny amin'ny raha ho any lanitra. Tsy Rebeka hoe za ty azy dia afaka miainga ave. Tena kekinao tsy miainga rery fa tarihan'ny fanamasina. Dia ile mpanompo, le nirahany ray amin'ny anarako izy Jesosy. Izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra. Izy no mpatsiana anareo ny teny rehetra izay nomeko anareo. Rehefa misy zavatra mitranga ao an-trano, aza miezaky ny mangina, mivavah, mangetaheta ny angina, tario fanamasina mba angina, tafiditra ianao. Ao an-tokantrano, misy zavatra mitranga tsarariny e. Andriamanitra miandry, afaka mandefitra ve ianao? Aza miezaky ny andefitra. Miresaha, izay amin'izay le communion, miresaha amin'Andriamanitra. Tompo, mangetaheta ny isan'ny olona be fandeferana. Tario aho. Tena kaikanao, tafiditra ianao. Misy olona manao tsy mety aminao, tena totondro tsy mivokona amin'izany. Teo izany tompo hoe izay no mahatonga ny tanako anie, tsy totondro teo amin'ny asitsaliana fa ny fantsihana mihitsy mba tsisy totondro mivokona anako hoe. Alleluia! Dia mamanga amin'ny fanamasina. Valio soa ny ratsy. Aza miezaka amaly soa ratsy. Tana mivavaka Jesosy, tiako be zany réaction zany. Tario aho. Tena kaikanao, tafiditra ianao. Tsangana ianao. Nandray ny teny nomeny Jesosy ve ny zanany androany? Nandray ve ny zanany androany? Tsangana tanao raha nandray ianao. Misy fanapa-kevitra tokony ho raisina ao ambadiky ny teny mamangy. Amen na? Novain'le anarana, napian'le vavaka. Misy karazana anarana ifampiantsoana ao an-trano mila miova. Dia misy vavaka tokony atao amin'le façon mety. Ao ohatra ao ampiasana zao misy conflit ao ampiasana. Dia misy olona tena mikaka anao, le anarana hoe mikaka dia fa ratsy. Hainao ny réaction tian'Andriamanitra hita ao anatinao? Vavaka ho azy ianao. Fa io olona io mety victime koa tany amin'izay nisy azy tany. Dia ianao no hitany aloha, dia ianao no anaparan'ny fahefana eo. Fa tsy maninona fa sofa ianao, satria ianao tsy hamaly azy, fa ianao hivavaka ho azy. Dia ataovy honena be anatin'io indray Jesosy. Zany raha esorinao ato dia sokafanao tsara lavitra. Fa raha izy mialy eto ka tsy manana anao, mety tsy hanana hamelomana ny vady. Malahelo azy. Tonga dia mampitsangana ny lanitra mihitsy zany hoe bravo. Satria mety le toetra. Fa raha vao intsika Andriamanitra, ianao ny tompo varatra sy tompo varatra hoana. Inona zany fomba taloha mila esorina zany? Tompo varatra maninona? Malatsao kely ambony. Inona ny latsa kely ambony lohany? Tandrarao le diso le izy. Diso dia Andriamanitra mijery ho nenany. Le vavaka, le demande zany tonga dia diso. Etreto tonga any amin'ny commune ianao dia taratasy avy navimosana mofogasy no metanao any manao miaraka amin'ny sini. Diso anie le demande. Mila madio ny demande dia mila sini tsara. Dia nao koa tsy afaka hiteny tsy tiako be ny tanàna. Misy demande ty mba ho atao aminy. Oui, ozy hoe makanesa ny be ny tanàna tianao zany.
teny akaikinao tsy maintsy tia, tsy mahazo rena, maivamaivana, maratra dia sitrana, dia tsy maratra tsony, tsy mora maratra tsony, sady tsy mandratra ny hafa. Ao fontanao dia ataovy mivavaka mangatamin'Andriamanitra ny fanampim-feno. Tsy ho vitanao zany fa izy no hanampy anao. Tsy ezaka le izy zay le lesona farany teo. Tsy ezaka le izy fa manaiky anao angetaetan'le fiainana dia tarihany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra ny amin'ny Abrahama mpanomponao, misaotra ny amin'ny fanovana nentinao Jesosy. Entiko androany zay tahaka ny nanovanao ny anaran'ny Abrahama ho Abrahama nampidiranao, ny anaranao misy fiainana sy rivotra fofinaina. Ny anarany koa novainao ho lasa kristianina, ondronao, zandrinao, zanakao. Ataovy misokatra ny ao am-pontsiraray avy tonga eto androany maraina, fa tsy hoe anarana napetraka fotsiny zany, fa anarana tena mamaly anay any amin'izay andehananay sy eo amin'ny andavanandrom-piainana atrehanay. Misaotra fa manampy anay ianao hivavaka. Misaotra ny amin'ny famindraponao, mahatonga sainanay ny teny amanginao hoe misy taona izay mivavaka diso, mivavaka ao anatina fo maratra, mivavaka ao anatina fo sorena, mivavaka ao anatina fotoana, ohatrany hoe mivavaka ihany nefa tsy mety le fo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa androany maraina, fotoam-panasitranana, anasitrananao fo, anasitrananao saina, anasitrananao fiainana, anasitrananao ny tantarany tsirairay avy any amin'izay mety ho lasa mitady amatotra, mitady anankirana etsy androso, nefa noavy tsara lavitra noho izay mety ho lasa mitambatra miaraka aminao. Misaotra betsaka fa mampianatra anay ianao hivavaka ho an'ny olona rehetra. Tsy hoe angataka fotsiny izay mirakla mahatery anay ho an'izy ireny na dia ho ataonay ary zany, fa ianao no mitarika anay mba tonga anay ho tonga mpivavaka mba hamonjena andreo olona manodidina anay. Ndreto izay Jesosy tena mila ny fanampianao. Tahaka ny Rebeka, nomany mpanompo hitsena ho tsenay ny Isaka dia manaiky izay. Ho ampiomany fanahinao masina mandritra ny fivahiny any eto ambony tany. Hiomana mba ho tsenay ny mpapakatra. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovy izao maraina izao. Misy ny zavatra mety manahirana, misy lalana mikatona, misy varavarana mihidy. Aoka mba hisokatra ny anaran'i Jesosy. Mety misy fanenitainana, fampahoriana. Matsiaro izay fa ny dia kapoka ny aretanao fanasitranana mahaimaim-pona ao anay. Aoka isy fanasitranana eo amin'ny fiainan'izay rehetra tonga eto anatrihanao androany maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy vita hatramin'izay, tsofina rano sy tononona, vita amin'izay, sady vita tsara lavitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo mbanao mandrakariva, mba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mahita fa ho efikasy be ny vavaka ataontsika aorianany androany maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo, asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy, asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Manaova fanatitra anaran'i Jesosy. Teny Jesosy toko. Raha pitso ny sekoly mitoy, mangetaeta, boaro ny fotoana. Le izy pastera mety sekoly ray isan-kerinandro ny tratrako. Mba ampitomboy amin'ny herinandro ambony, mba ataovy sekoly roa. Mba isaky ny ray volana indray arany, efa ampidiniko pene zany le resaky. Ataovy eo anaty foana le izy. Amen. Ny antony, ny etaetantsika an'i Jesosy tsy ahitantsika izay mety ho fahasahiranana miezaky ny anakana. Saintsainany hoe inona ny tsy azonao raha tsy tonga teto ianao ny ainao n'Andriamanitra ny teny taminao an'ireny zavatra ireny. Azonareo amin'izay ve le izy? Misy zavatra raté zany raha vao ohatra ka mety ho aniny. Tsy ho mety tsiny nefa raha mety hoe misy programa tena mifanindry sy mifanipaka tsy hafahana. Tsy midika mihitsy zany hoe miala miasa, korotany ny tokantrano dia tonga avy aty tsia. Tsika menakavy aina aveo mbola hivavaka ao aniny indray. Azonareo nga matikita fa alaminy izay tokony ho alamina fa ny fitadiavana an'i Jesosy ataovy ao anatin'ny fonao. Nandray zavatra ve tsika? Afaka miova hoe mivavaka ataontsika aorian'ny androany? Afaka e? Tsika mihitsy miova amin'ilay vavaka trehana dia amin'izay efikasy tsara ilay vavaka. Ao ataontsika hitsangana ray. Afa fantananao dia asio fisaorana fa niara-niatrika ny fanatrehantsika. Nampahireziny natsangany nositranina. Atsandrato ny tananao dia misaora amin'ny fono ray manontolo. Misaora azy fa nandray teny. Mangata amin'Andriamanitra mba ho tafatoetra le teny. Misaora azy fa tafafantoka ianao nandre ny teny. Misaora azy fa voarainao le teny. Anintsy ny any anatinao.
mampaherenao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Notahianao zay tamin'ny alalan'ny teny, novanginao tamin'ny alalan'ny fanatrehanao. Nandray vavaka izay, nandray tsodrano, nandefa faminaniana ianao. Tonga manasitrana sy manangana le teny, mahatonga saina. Atonga anay tompo, tsy teniteny foana ifampiantso ao an-trano na any amin'izay toerana misy anay amina anarana diso hitondra ozona sy faharatsiana. Misaotra ny amin'ny famindramponao ny tahiranay hatramin'ny androany tanatin'ireny anarana ny fampiantsoana diso ireny. Dia misaotra an'keo fa nitsianao ny vavaka satria tena tianao zay hivavaka aminao sady tsy ho diso vavaka. Misaotra raha eo mankasitraka sahady indray ny amin'ireo vavaka be dia be no henonao sy ho valianao ho hitany masinay hoe ndry eo ary le izy fa mivaly. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy, mivaly amin'ny vavaka ataonao. Tsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy, ho marina aminao le anarana tsara iantsonanao. Tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy, mahomby ianao, mandresy ianao, tafavoaka ianao, mijoro ianao, tsiraraka ianao, mandroso ianao, tsy miemotra ianao, mafana ianao, tsy mangatsiaka ianao, tsara fanahy ianao, mamelaheloko ianao, mpivavaka ho an'ny hafa ianao, fitahiana ho amin'ny manodidina anao ianao, salama ianao fa tsy marary. Falemem-panany teo aminao fa tsy fahakizitinana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mora tezitra fa matony ny fo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoiny ankiona toe-jaza tsotra be ao an-tranao amin'izay, mpizara fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zarao reo fahasoavana? Fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen na dia amen.